Mbola anatin'ny tandrandra-bola lavalava izay antsika fa ho anivon'ny fikambanana kosa indray izy ity tetsy Tanjombato dia nitanterahana tamin'ity tolakandro ity ny lalao famaranana ho an'ny Tournoi Berthin izay miaraka amin'ny fikambanana Mahasaky Miampita moa zany izay taranja-bola lavalava ifananan'ireo tanora eny amin'iny faritra Antsimon-drano iny ka dia lanonana makotroka nitanterahana tetsy Tanjombato tamin'ity famaranana ity. Niditra tamin'ny famaranana androany tolakandro teny Tanjombato ny famaranan'ny fikambanana rugby nokarakarain'ny fikambanana Mahasaky Miampita izay mpiara-miasa akaiky amin'ny Loholona Berthin Randriamihaingo. Arak'izay le fiarahantsika izay moa zany isorana foana ianareo hainao manjery manohana mampiaina an'izao ataoko hoe fanatanjahantena ety ambany tanàna zao raha hoe raisina hoe rugby ty resahan'ity satria ny rugby aty Antsimon-drano zany dia misy ny ataoko hoe tournoi Berthin izay natao hatramin'izay dia mamarana azy tsika androany io tournoi izay natao io dia rahana amin'ny fikambanana tanora izay hoe ataoko hoe Mahasaky eto amin'ny Tanjombato ary io resaka io dia ataoko hoe fitazana an'le tanora fampandraisana ndraikitra an'le tanora mihitsy ao anatin'ny sehatry ny fiarovana sy fiambenana ny tanàna ary ataoko hoe fanentanana amin'izareo mba handray andraikitra izay ny tena zava-dehibe. Ny anisan'ny manao final androany moa marobe izay zareo tokony andraikitra amin'ny organisation no ilazan'izay aminareo angamba fa ny zava-dehibe ho an'ny tenako hoe amin'ny masena teo ny tenako dia hoe mijery ny olona ety amin'ny tanàna sy ny faritra izay misy anay indrindrindrindra ety Antsimon-drano izany mahatonga ny merany soavina eto zao raha ataoko hoe mifandraisana andraikitra sy mifandraisana anjara satria maneranderana ny soavina sy Tanjombato moa zany ty terrain ity dia zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny commune indrindrindrindra ny commune Tanjombato izay deraina manokana ny namezana ny autorisation hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny zavatra marina ihany koa dia ireo tanora ireo raha mandray anjara tsy resaka hoe fandraisana anjara fahatany fotsiny fa tena mampiseho mihitsy ry zareo hoe tokony mba misy asongady nareo mpandray anjara nareo mpilalao reo amin'ny ataoko hoe sehatra national zany ao amin'ny ligue sy ny section eto Antsimon-drano sy ny ligue ny Tananarivo renivohitra izay ataoko hoe efa maro amin'izy ireo no mandray anjara nyreo kliova nandray anjara tamin'ny tournoi teto fa androany moa izay teniko izay famarana zany dia GSS Dragon tena hoe grande finale teto dia izay zavatra izay mahafinaritra amin'ny ataoko hoe fiaraha-miasa miaraka amin'ireo association eto Tanjombato ireo derena sy akasitrana zany ny fanatanterana zao famarana zao androany satria raha tsy nisy ry zareo tsy nisy koa zao androany zao. Lalao rogoavana no natao tamin'izany teo aloha ny fionan'ny ekipan'ny 15 Melisa Nosbe sy ny AST Keny eny. Nanarak'izay dia ny fifandonan'ny Dragon Rouge sy ny GSA no nanoentina nanohy ity andro famaranan'ny fifaninanana teny Tanjombato ity. Mbola nanamafy ny fankasitrahany ity ray aman-drenin'izy ireo eny Antsimon-drano ity moa ireo tanora mpankafy rugby sy fanatanjahantena amin'ny ankapobeny eny toerana. Izay fikambanana Mahasaky Miampita izay mpifototra ao anatin'ny fampivoarana ny tanora, ny famoronana asa ary eo ihany koa ny fanomezana fialamboly ho an'ny rehetrarehetra. Dia io mpanatrany eo amin'ny fikarakarana hetsika toy izao indrindra fa izao tournoi sénateur Berthin izay tonga eo amin'ny dingana famaranana izao izay mahafaly anay satria ny lamina tsara nahazo fafinaretana ny mponina ary nahazo fanomezana ireo mpandresy. Manaraka izay misaotra betraka ny monsieur le maire Tanjombato koa zay amin'ny fiaraha-miasa rehetra misokatra indrindra fa eo amin'ny famezana lalana hanao ny hetsika rehetrarehetra efa eto amin'ny faritry ny commune. Izay zany dia manambara eto fa manana tombony tokoa zay manana ny sénateur Berthin amin'ny fanohanana ny hetsika rehetrarehetra na fanatanjahantena na kolotsaina na hatrany am-piangonana arana. Dia izay manokana dia makasitraka azy ary mivavaka ao anazy mba hisondra voninahitra amin'ny zavatra ataony rehetra. Misaotra betraka ny monsieur sénateur izay aty Antsimon-drano satria izay dia tena mahazo tombony mihitsy na resaka sport na fiarahamonina na ny am-piangonana dia ela velona ianao dia mitombo avoavo. Ankoatra ny fanatanjahantena dia miara-miasa amin'ny Loholona Berthin sy ny groupe Berthin tarihany amin'ny fikarakarana sy ny fampandrosoana ny tanàna misy azy ny tanora Mahasaky Miampita.